Faly miaravatsika rehetra ny anatin'ny tokantrano indray ny tenako amin'ity an'ity manomana ny fihadanan'i Jesosy Tompo aminao sy alfinanao izay manaraka izao izako izao Jehovandriamanitra ny Israely nisy soatsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny ongam-peo sy mahita ny mivantana ihany koa amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao zany apôstôly Andreasy ihany no miaraka amintsika eto ao anatin'izao fiomankomanana ny amin'ny fety lehibe sy goavana fetin'ny fanadiovana na fanokarana tempoly ao ihany koa ny fananganan-javatra sy ny famokarana zany ao anatin'izay fetin'ny fanadiovana izay zany dia efa miaravatsika rehetra sahady hatratramin'ity herinandro ny fetin'ny fanadiovana ity izay fety lehibe sy goavana moa io tanterahana manomboka ny zoma ho avy zao ny fahatelo amby roapolo ny volana desambra sady voalohambolana moa zany ho zoma ho avy zao io no miditra amin'izay fetin'ny fanadiovana zay zany isika rehetra ka dia samy miomana satria fotoana lehibe sy goavana izay fotoana ny fanadiovana izay zany hitondra fampianarana manokana manao eto ny tenako mahakasika an'izay fanadiovana izay zany ka dia asaiko ampiavana isika rehetra anaraka hatramin'ny farany ao anatin'ny fandarana dia alohan'ny hidirantsika ao anatin'izay dia hivavatsika metraka amin'ny fotoana eo am-pelam-tanan'Andriamanitra. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta mbola afaka mampianatra eto ny mpanomponao androany mangataka ny famindraponao raha io aniraka ny fanainao masina ampiteny eto androany mba ho fiainana ho an'ny olona rehetra any anatin'ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'ity an'ity ny mbolina tenao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra Tompo amen. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fampianarana dia misy an'ireto ezaka nataontsika rehetrarehetra zany mahakasika ny adidy izay nataontsika ny amin'ny fanomanana ny fanadiovana zany dia hovakiko eto reto anaran'olona rehetra zany alohan'ny hanombohana ao anatin'ny fampianarana dia vakiko aloha reto olona manao adidy rehetra zany araka ny efa fataontsika eto dia vakina eto foana ny olona navita ny adidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ato zao misy hoe fanatitra fetin'ny fanadiovana raha Berano Veronika Marguerite dia ato ihany koa ny adidy fetin'ny fanadiovana Apy manaraka Ravosolo Suzanne dia Batisa Nasandratry ny avo angamba izy ity Batisa Nasandratry ny avo Akadinandrina dia adidy fetin'ny fanadiovana manaraka ny Razafindrakoto Roger Batisa Bevoninahitra adidy fetin'ny fanadiovana manaraka Rasoa Armalala Fleurette Batisa vita Batisa Akadinandrina hono Batisa vavadin'ny lanitra zany fety fanadiovana adidy manaraka Raharomanana Charlotte sy Rafarasoa Armalala aingony ainy toy ihany tsika adidy fanadiovana Polisa Vadraigony manaraka ny adidy sakafo fanadiovana Randriana Arvelo Marla Bakolo Malala Clarisse Andria Mamonjy Ravelo Arsoa Fredina Brigitte Rasolondrainy Major dia Noa Lucette Marie Sylvia dia Rasoa Armanga no Tiavana masarotraritra vakina kely le soratra vakely loatra Rasoa Tsarafara Lahatry ny ainy hoe zany ny nanome ny adidy aloha zany reto mbola misy
ato ira be rato Veronika, Margarita, dia Rasoarimanga no Tiavina, Rakoto Malala, Hermanina, Razafindrafara, Margarita, Tately Arivo, Batisa Pandresy. Manaraka Randriana Arvelo, Marolahy, Bakolo Malala, Clarisse, Randria Mamonjy, Ravelo Arsoa, Fedina, Brigitte, Rasolondrainy, Major, New Israël, Noia, Marie Sylvie, Lucette, Loyoclaine Lydia, Mac Sullivan, Mac Brian, Tutsu Lirina, Telenia, Angèle, Rakoto Mamory, Riri, Randriana Arson, Alice, Dolcia, Liantso, Rasoa Tsara Fara, Lahatrinaina, Rafanomezatso, Gervais, Andria Mampitaso, Augustin, John Guy, Lahatrinaina Tantely, Kantoso, Soloniaina, Petera, Rasoarimanana, Tairso. Toy ihany tsika. Adidy fetin'ny fanadiovana ny groupe 7 menaka menaka 30 litres dia miaraka amin'ny bombolina ray zany. Dia Ravoarimanana, Marie Perline Eliza, sotro 70 isa dia kifafa 5 isany. Dia Razafindrabe, Emile Bruno, kifafa 2 isany, dia Angea Paradisio 520 isany, Polisa vary ray gony, Ranta Manala Simone Napi, kifafa 10 isa. Dia Razana Nirina, Marie Andrea Elisabeth, savony nosy ray carton, Flavienne, Brian, koveta kely, Asina Loka 510 isa. Nisy na Noromiray, Sahafa 20 isa, Jordino Nael, Rodi, vary ray gony, Razafinjanahary, Odette, Pinotsotra, sotro 20 isa, sira 5 gony, Batisa Kastraniavo, vary 2 gony, Vernirina, Mity, Sio, so 10 litres, 520 zany. Eo aloha zany ny adidy tonga indray zany a, na mikarakaratsika ny fetin'ny fanadiovana. Marihana moa zany fa reny no adidy menin'Andriamanitra amin'ny mpino tsirairay avy a, dia vakina eto zany mba hampahirezana andry zareo sy ampirisiana antsika ihany koa anatin'izany rehetra. Zany hoe misy olona miazakazaka be mihitsy any ambadika any ny amin'ny fanomanana sy ny fanatanterantsika amin'izay fetin'ny fanadiovana. Lehibe, tena lehibe io zany fety zany satria tena goavana be ny fiantraikan'ny fetin'ny fanadiovana eo amin'ny fiainantsika, indrindra eo amin'ny ara-panahintsika, izay tondratsika fanazavana eto zany a amin'ny tian'ity mba havelona ny fanantenana ao anatintsika rehetra indray amin'izany fety lehibe sy goavana ny amin'ny fetin'ny fanadiovana izay, satria misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ny fetin'ny fanadiovana, fa tsy hoe fety ataotao fotsiny fa tena fety misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika izany fetin'ny fanadiovana na fanokanana tempolo izay zany. Ka ndao izy eny ambiny soratra masina isika hitondratsika fanazavana folo mikasika amin'izay fetin'ny fanadiovana izay. Jerentsika ny amin'ny bokin'ny Jaune toko 10, filazantsara ny Jaune toko 10 manomboka ny andinin'ny 12 no anoloantsika mankitsika azy a. Jaune toko 10 manomboka ny andinin'ny 12. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy toko avy Nazareta, ny soramandry ambony milaza manao hoe ny teny nataon'ny Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavavoana noho ny nanadiovana ny tempoly sy ny nanoeran'ny Jiosy azy ary nakanesa ny tany andafin'ny Jordany nandiny 12. Ary tonga ny andro firavavoana tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro ary Jesosy nitsangatsangana teo akanjan'ny tempoly teo amin'ny filifan'ny Solomona. Dia nitangorona ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia nazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy nina nareo.
ny asa zay ataoko amin'ny anarany raiko no manambara kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondroko miain'ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ary izao amin'ny azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanana ny raiko zay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray izao sy ny ray dia iray azy. Amen. Zay no namboatsika azy mahakasika amin'ny fety firavavona fanadivana tempolo na ny fanokanana tempolo zany ny ara-baiboly araka ny zavatra hitatsika eto dia rehefa tonga hoy ny voalazan'ny baiboly ilay andro firavavona tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana vanim-potoana ny ririnina moa zany io raha any amin'ny tanin'ny Israely satria tsy mitovy vanim-potoana amin'ny Israely sy aty amintsika. Dia Jesosy ozy ny voalazan'ny baiboly nitsangatsangana teo kianjan'ny tempolo teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Rehefa nitsangatsangana teo izy dia nitamboronan'ny jiosy izy tamin'ny zalora fitokana izany dia nitenen'ny jiosy ny tompo manao hoe inona ozy izy no ampisalasalanao anay fa lazao aminay raha inao marina ilay Mesia na ilay Kristy zany. Izay no nangatahan'ny jiosy tamin'ny Jesosy tompo dia hoy nitenen'ny Jesosy tompo hoe efa nilaza taminareo ozy izy fa ianareo ny tsy nino ianareo ny tsy nino dia ny asa fanaovan'ny ray koa no manambara no maizy aho ny tompo rehefa avy eo fa ianareo mbola tsy nino zany hoe efa niteny zany ny tompo fa izy ny Kristy fa ny jiosy tamin'izany fotoana zany tsy mety nino azy ary efa nahita an'ireo karazana fahagagana be dehibe nataon'ny tompo fanasitranana be dehibe nataon'ny tompo fa ireo jiosy no tsy nino azy dia tsy tian'ny tompo mazava tsara mihitsy eo amin'ny andininy fafito ambinipolo hoe ny ondriko ozy izy miain'ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka zany hoe ny olona manaraka fahamarinana sy manaiky fahamarinana takan'izao zany ilay voasikajo ondrony Jesosy tompo ny amantarana hoe ondrony Jesosy tompo zany ny olona anankiray na ny kristianina anankiray dia izy manaraka ny feoan'i Jesosy tompo miain'ny feoany ny feoan'ny tompo manambara fahamarinana dia miaino an'izay izy ny feoan'ny tompo mitory ny marina sy ny lalan-danitra ny zavatra ohatrany hoe tsy zaka amin'ny maha-olombelona miaino azy satria misy fanitsiana sy fananarana famerenana amin'ny fahamarinana dia ny tena ondry avy amin'Andriamanitra zany ondrony Jesosy Kristy tompo miaino an'izay izy ary manaraka an'izay zany hoe reny fahamarinana entin'ny mpaminan'ny Jehova eto amin'ny onjam-peo reny reny fahamarinana ampianarina be dehibe amintsika rehetrarehetra reny ny amantarana zany fa ondrony Jesosy tompo ianao raha lasy sirana vavy malala dia ianao miaino an'ilay feoany tsy hoe pianao ny onjam-peo na hoe ahenanao ny volume rehefa mafimafy ny fampianarana na somary manitsinitsy ny fampianarana fa arakaraky ny siny zany mihitsy no mahatonga anao maningila tsofina ary tena hoe miaino makato ilay teniny Jesosy Kristy tompo izay ampiteneniny amin'ny alalan'ny mpanompony ankehitriny na amin'ny alalan'ny mpaminany dia zay pirofo zany fa ondrony Jesosy tompo marina zany ianao amin'izay resifony zany satria ny baiboly dia tena milaza tsara mihitsy ny ondriko miain'ny feoko ary izao mahalala azy Jesosy tompo mahalala tsara ny ondrony fantatry ny tompo isika mpakato ny fahamarinana rehetra io isika miaritra hitantsika tsara reny toriteny tamin'ny sabata teo reny hoe noho ny amin'ny fiaretatsika noho ny amin'ny tototsika tety sy teroa noho ny amin'ireo ady be dehibe ny lalovana fa mbola mijoro any tonga mandeha mivavaka tonga mitady an'Andriamanitra dia tonga ny tompo amaly hita ny tompo ary fantatry ny tompo reny ry havana raha misy lehilahy anankiray mpiandry natao hoe mpiandry omby ireo ondrony ireo fantany ondrony io rehefa somary manao feo hafahafa fantany hoe ny zavatra mampitahotra azy zany na somary ohatry hoe manao feo lava reny dia fantany hoe misy zavatra mitranga ao anatin'izany rehefa ny famindrany ondrony io fantany tsara io ondrony io ohatry ny mandringy zany ondriko zany tsy salamo zany ondriko zany mety nono zany ondriko zany ohatry ny tsy tian'ilay ondry hoentiko reto vilona hitondrako azy reto fa ndao entiko any amin'ny toeran-kafa fantatry ny mpiandry ondry tsara mihitsy ny ondry izay endrasana dia tahaka an'izany isika eo anatin'i Jesosy Kristy tompo iavana malalao tompo fantany isika na mipetraka ianao fantany
miondrika ianao fatany, mitsangana ianao fatany marary ianao, fatany mialahelinao, fatany miadinao, fatany ny fahorianao. Ianao hoe mijery ianao anatin'ny tokantrano, ianao sakatsakanana amin'ny fahamarinana io, fantatry ny toko tsara mihitsy ianao miaraka. Ary izao mahalala azy ny tompo, ary izy manaraka anao tsara zany. Voalohany indrindra aloha zany ny hamantarana fa ondron'i Jesosy tompo zany isika dia isika aloha zany mihaino ny feoany, sy feo tonga io miteny izy hoe andao mandeha akariny lasa zao lay ny atao manaraka. Izay tenen'ny mpiandro ny ondry dia manaraka daholo ny ondry, na oentin'ilay mpiandro ondry azy izy na oentin'ilay mpiandro ondry azy dia manaraka avokoa ireo ondry zay entiny. Zay aloha zany fepetra voalohany. Faharoa, fantatro ny tompo tsara mihitsy ny ondry zay endrasany, fantatro ny tompo izy. Ary fahatelo, manaraka Jesosy. Na ohatry ny ahoana mafy ny aby eo, na ohatry ny ahoana mafy zany fanarahana Jesosy tompo amin'ny fahamarinana zany, dia manaraka foana. Manaraka foana na dia efa trotraky ny ady sy ny fanenjehana ny fizaham-toetra dia manaraka an' Jesosy foana. Zay ny hamantarana fa ondrin'Andriamanitra ianao, ondrin'i Jesosy Kristy mpihavana manana. Eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo dia milaza hoe izao no manome azy fiainana mandrakizay ka tsisy ho very izy. Tanao tsara zany, tsisy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanana. Za mampahery antsika rehetra zay mpanara dian'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, mpiaino sy mpakato ny fahamarinana zay entina eto amin'ny tonjam-peo ty, hoy ny voalazan'i Jesosy tompo hoe izao anome azy fiainana mandrakizay ary tsisy ho very izy mandrakizay ary tsy misy mandrombaka izay eo an-tanana. Tanao tsara zany. Ianao miaritra amin'ny fahamarinana io tena milaza aminao fa omeny ny tompanao ny fiainana mandrakizay ary tsisy ho very ny olona mpakatoan'Andriamanitra sy mpanaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakizay, tsisy ho very na dia ray azy ary tsy misy marombaka ny ampelantanan'i Jesosy tompo. Be dehibe ny fahavalontsika na ny devolo miezaka mamodika sy mandrava antsika ry havana malala ny tompo, mitady ampenjeranao anaisotra anao eo ampelantanan'i Jesosy tompo, ianao eo ampelantanan'i Jesosy tompo tena ianao mitoetra amin'ny fahamarinana. Fa za milaza aminao, ninona ezaka ataon'ny satana eo, ninona ezaka ataon'ny devolo eo, raha mbola miaino ny feo an'ilay Jesosy Kristy tompo mpiandry anao ianao dia tsy hisy arombaka anao eo ampelantanan'izany. Vonona iady ho anao hatramin'ny farany tompo. Ekeko fa mandalo ady ianao maheno ankehitriny ary mandalo olana ianao amin'izao raha fotoana izao, fa za milaza aminao tsy misy marombaka eo an-tanako Jesosy Kristy tompo, tsy misy afaka manaisotra anao eo an-tanana Kristy zany, tsy misy afaka manaisotra anao eo ampelantanan'Andriamanitra izany. Fa eto dia mampahery anao miazakaza foana amin'ny fahamarinana ary miaraina raiky. Raha efa nienjera ianao, efa lavo ianao, potraky ianao, somary niemotra tamin'ny fahamarinana ianao, mitsangana indray androany, dia ndao hiaraka hiazakazaka hitady an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana isika, fa tonga ity ilay fotoana fanadiovan'Andriamanitra antsika indray, hamerenan'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny lomony sy amin'ny fahamarinana indray havana malala ao amiko. Averika any hoe tian'Andriamanitra ianao ary tsy fon'Andriamanitra ianao, fa maherezana tsy misy marombaka eo ampelantanan'i Jesosy Kristy tompo. Tao anatin'ny firavoravoana fanadiovana izay fotoana izay dia Jesosy Kristy tompo izay zany mba entiko ampaherezana fahamarinana io misy mpiandry ianao, misy mpiandry ianao. Tsy hoe ondry tsy misy mpiandry akory isika, tsy hoe ondry nalefa irenrenana nevitra akory isika, fa ondry misy mpiandry. Jesosy Kristy tompo ny mpiandry atsika ary izy ny miaro atsika. Ary tabidio izay teny Jesosy zay hoe tsy misy marombaka eo an-tanana. Izy anome atsika fiainana mandrakizay ary tsy hisy ho very izy mandrakizay ny voalazan'i Jesosy tompo, tsy hisy marombaka eo ampelantanana. Zany ny teny Jesosy tompo. Entiko ampaherezana atsika rehetra aloha zany ety am-piandohana hoe tsy misy marombaka anao eo ampelantanan'i Jesosy tompo, fa mahereza ianao. Mahereza ianao na ohatry ny ahoana mafy ny adinao mahenao amin'izao raha fotoana izao, na ohatry ny ahoana mafy ny fanenjehana anao, na ohatry ny ahoana asarotry ny fanenjehana an'ireny adidy be dehibe apetraka Andriamanitra amintsika ireny, manenjika atsy ianao, manenjika atsy ianao, manenjika atsy. Zany mihitsy ny tena fanontona. Zay mihitsy le izy, zay le tena mampisy tsirony amin'ilay fanontona. Tsy marombaka anao eo ampelantanan'i Jesosy. Ny olona voavonotsy, ny ondrin'i Kristy ary efa mividiana hatrany am-piandohany zany, tsisy avelana ho very. Donc mba hojerevantsika kely amin'izay ny antony mba isin'ilay hoe
fanadiovana mba ho fantatsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano ao hoe ohatrinao na zany ny zavatra tokony ataotsika, inona zany ny zavatra hitranga rehefa tonga ny fetin'ny fanadiovana tahaka an'izao zany a iomanantsika na lehilahy na vehivavy ny amin'izay fetin'ny fanadiovana izay. Jerevantsika kely any amin'ny bokon'ny Ezekela marika baiboly tsika, Ezekela toko fa 4:30. Ezekela toko fa 4:30 dia vakitsika manomboka amin'ny 2:20 tsy maninona na manomboka ny 2:20 no amakitsika azy a. Ezekela toko fa 4:30 ny 2:20 no amakitsika azy a. Ny soramandry ambony dia milaza manao hoe ny fifampiankinan'ny famonjena any Israely sy ny fahamasinana. Izay andiny soratra masina izay tena averitsika vakina kely mihitsy dia tadiditsika mihitsy zany amin'ity alina ity ao anatin'izao fiomanana ny amin'ny fetin'ny fanadiovana izay a. Manisa telo dia miara manampy zao tsika rehetra anatin'ny tokantrano isa 2 ny fifampiankinan'ny famonjena ny Israely sy ny fahamasinana. Raha zay soramandry zay zany nijerevana dia mifampiankina ny famonjena ny Israely sy ny fahamasinana. Zany hoe tsy afaka misaraka amin'ny fahamasinana ny famonjena. Sika rehetra maheno azy zany fa matotra amin'ny fahamasinantsika ny famonjenantsika. Eo amin'ny 1:20 dia milaza hoe dia amindrako fo ny anarako masina izay nolotony ny taranak'Israely tany amin'ny firenena izay nalehany. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao lazain'i Jehovah. Tsy noho ny aminareo nanaovako izany ry taranak'Israely fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa dia ho fantany fa izao ny Jehovah, ho Jehovah tompo, rehefa miseho ho masina io masina aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Eo aloha nijerevantsika eo. Eto zany zao baiboly dia milaza hoe alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. Alaina avy any amin'ny jentilisa zany dia isika rehetra nisorona tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Samy miaina tany amin'ny jentilisa avokoa ny olona rehetra. Ity amin'ny tanin'ny jentilisa isika miaina amin'izao resiko amin'izao. Fa isika rehetra izay nanaiky fahamarinana zany a no tsoahan'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'ny jentilisa. Ohatranao moa ilay fiainan'ny jentilisa ilay mbola miaina ao anatina ohatra misotro toaka, mifoka sigara, fitafin'izao tontolo izao, fiainan'izao tontolo izao, manao ny fihinan'izao tontolo izao, fiainan'izao tontolo izao, reny fiainan'izao tontolo izao fantatsika tsara reny tamin'izany fotoana. Dia nangolo ny tompo isika nisorona avy tany. Nisorona tamin'ny fanaon'izao tontolo izao, nisorona tamin'ny fitenena ratsy, nisorona tamin'ny fitafiana tsy mendrika na tsy masina, nisorona tamin'ny fiainana ratsy mihitsy isika rehetra, nentina aty amin'ny tanànantsika, aty amin'ilay tany feno fahamarinana, aty amin'ilay fiangonan'ny fahamarinana izay nanitsy, mamelona ary nitaiza ny fanahintsika indray ankehitriny. Dia manaraka an'izao ny volazan'ny baiboly dia hoe ho fafazako rano madio anareo ka adio. Fafazana rano madio, io zany ilay fanadiovana io. Isy ny famafazana rano madio, anadiovana antsika tsirairay avy a. Dia nitoyany dia milaza hoe ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Zany hoe ilay anton'ilay fetin'ny fanadiovana zany dia avana malala mitombo tsy hoe fety firavoravona fotsiny. Hoe mandefa hira fidelana dia miaraka midera eo, dia miaraka mandia eo, dia miaraka miomby sy mitsinjaka mideran'Andriamanitra. Tsy izay fotsiny ilay fetin'ny fanadiovana. Fa ilay tena fetin'ny fanadiovana zany a, ilay antony hidiovantsika satria rehefa tonga ohatr'izao ny fetin'ny fanadiovana dia arakaraka an'izay programan'Andriamanitra io zany fa ny tena fatao zany dia midio any anaty rano mihitsy, midio any anaty rano mandeha mihitsy ny fiangonana iray manontolo zany a. Iny hoe fafazana rano madio mba adio. Misy fotoana ihany koa rehefa misy ranorana milatsaka avy amin'Andriamanitra ireny a, dia manday afatra indray hoe miaraka mitaky an'iny ranorana iny avokoa zany midio amin'ilay ranorana, miaraka amin'ilay hoe midio any amin'ny rano be. Dia ny anton'ilay fanadiovana iny tsy hoe
averina atao batisa akory le olona fa ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo sy ny samponareo ny voalaza baiboly no anadiovako anareo, zany hoe misy karazana fahalotona. Le fahalotona resahana eto tsy hoe misy olona nalotony fadimolona be midio amin'ny fanadiovana io tonga de madio avy hatrany, tsy zay le izy, fa be de be ny zavatra nandoto atsika tamin'ny fiainantsika nandritran'izay herintaona zay, satria indray mandeha isa-taona no misy ny fanadiovana. De rehefa tsingerina ohatr'izao zany ny fanadiovana, de ny fanadiovana fao be ataon'Andriamanitra tahak'izao no anafahan'Andriamanitra tsika amin'ny fahalotony ny zavatra jerevany maso. De enao mety sendra miserana eny an-dalana eny de mety mahita an'ireny écran ngeza be reny enao na ohatry zany de sendra misy zavatra miserana atao anatin'le écran tao mitondra fampetipetena ho an'ny fanahintsika, na mety mbola miara-miaina amina mbola tsy resy lahatra ny vady aman-jana atao ohatra de mbola mandefa fahita lavitra zareo ao de mandefa zavatra be dibe eo izy, de ndraindray enao sendra le mandalo iny nahita ny masonao mitondra fampetipetena na teny aloky ny vavy de mitondra fampetipetena ho an'ny fanahy, na ny mety hoe sakafo nohanina mitondra fampetipetena ho an'ny fanahy, na mety hoe karazana fahotana natao tao anatin'izay herintaona lava be izay izay mitondra fampetipetena ho an'ny fanahintsika. De zay no mahatonga ny baiboly miteny manao hoe ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo, zany hoe diovina amin'ilay fahalotona isika, esorona indray zany le fahalotona zay nandoto ny fanahintsika nandritran'izay taona ray izay amin'ity fetin'ny fanadiovana ity, sy ny samponareo. Ny sampy misy karazany be dehibe ny sampy. Ny sampy zany zao misy ny sampy tena mpanompy sampy arabaky teny hoe manompy sampy mihitsy izy, ohatra hoe narary izy de lasa izy nade nakany amin'ireny mpanompy sampy reny, na mpitaiza kalalo, na mpitaiza vaziny, na mitaiza zazavavy rano, na mijery karatsy, na mijery boule de cristal, na mijery tanana, na mijery mpitaiza olona sy ny karazany reny, mandeha nakany amin'ireny. Fanasitranana no nderitreretinao na le tany tadiavina tany, fa fanompotsapy ny anaran'ireny satria misy ilay Jehova Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany, dia tokony any amin'Andriamanitra ianao aloha no mitolona voalohany, mitondra ny aretinao, mitondra ny olanao. Zay zany ny fepetra mba tsy ho tahaka an'ilay mpanjaka anankiray izay narary izy rehefa narary izy de lasa naniraka olona nakany amin'ny Balazeboko ny voalazan'ny baiboly ho faty any sa ho velo. De teny ampandehanana izy ny sakanany elitisy vita taminany, de hoy elitisy vita taminany ndana teneny ny mpanjaka, nga tsy misy Andriamanitra eto amin'ny tanin'ny Israely no any amin'ny Balazeboko ianao no anontany hoe ho faty sa ho velo, lazao aminy fa tsy ho velo izy fa ho faty. Zany hoe tezitra Andriamanitra rehefa nahina amin'ny mpanjakan'ny Israely nandeha nanontany tany amina devoly, tany amina mpanompy demonika, nefa misy Andriamanitra ihany eo. Dikan'izay zany raha vao tsy Andriamanitra no todianao voalohany indrindra ao anatin'ireny aretina, ao anatin'ireny ola reny, fa lasanao mitokitoky etsy sy eroa, de misy endrika fanompotsapy ao anatin'izany, ary tena fanompotsapy mihitsy. Zay ny anankiray. Ny fanompotsapy manaraka ihany koa de ny fanompotsapy zavatra tiany fonao, zay hoe sampy ny fonao, tiany fonao mihoatra an'Andriamanitra. Misy amintsika tena voafatotra amin'izany. Izy tsy manao fahotana mandikadidin'Andriamanitra intsony, fa any amina resaka fitiavany foko, lay sampony foko, be de be ny zavatra tiany fo. Io fotsika io manko ny tena marina, tokapo io, tokana ihany ny zavatra tiany fo io. Rehefa morona amina zavatra anankiray de any daholo ny fo ray manontolo. Rehefa mity zavatra anankiray fo de any avokoa, ary tsy tia lalan'izy adininy daholo ny akoatran'izay rehefa manao an'iny zavatra anankiray iny. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny Andriamanitra saro-piaro izy, satria io fotsika io mora miraiki-tia amina zavatra tokana io, tsy afaka mity zavatra anankiroa zany ny fotsika fa ray ihany. De lay sampony fo zany ohatra hoe misy zavatra tianao, ohatra hoe ny asanao tena mahafatifaty anao ary tena tsy tia lalan'izaniza mihitsy ianao rehefa manao ny asanao, ohatra na hoe ny zanako na zazalahy kely na zazavavy kely, de tena any ny fona ray manontolo. Adinonao ny fisian'Andriamanitra, adinonao ny fiainanao, adinonao mihitsy mandeha makany amin'ny mpiangonana, makany amin'ny tempolo, fa tena hoe laninao any ny fotoananao ray manontolo. Na mety zavatra hafa tianao mihoatra lavitra an'Andriamanitra, mihoatra lavitra ny asan'Andriamanitra, de sampy ny fonao ny anaran'izay. Ka be de be amintsika nandritran'izay herintaona izay
no nanana sampony fo variana tamina fitadiavam-bola na variana tafalatsika tao anatina fahotana ny sasany dia tsy tafarina mihitsy fa tafalatsika tao anatin'ny sampony fo manompo sampy tsy voatery ny olona makany amina dadarabena makany amin'ny doany any manompo sampy fa raha vao misy zavatra mibahana tiany fonao mihoatra n'Andriamanitra dia tavidy io tsara fa sampy ny anaran'izany diavana manara. Azay no mahatonga n'Andriamanitra nametraka ny fetin'ny fanadiovana hoe fafazako rano madio anareo mba hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Zany hoe ny zavatra atao ohatra zao izay fo mity zavatra mihoatra n'Andriamanitra zany dia efa miteraka fahalotona ao anatintsika any amin'ny fanahintsika zay. Ny masontsika mijery zava-poly dia misy fahalotona vokariny ny zavatra jerevan'ny masontsika iny. Ny bokin'ny Matio moa dia mampianatra tsara mihitsy hoe raha tsara ny masonao izy dia mazava avokoa ny ao anatinao, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny ao anatinao. Ary raha maizina izy ny ao anatinao zany na masonao manao ahoana ny alehibeany zany fahamaizina zany. Zany hoe amin'ny alalan'ny zavatra jerevan'ny masontsika io zany dia misy fahalotona. Raha zavatra tsara ny jerevan'ny masonao dia misy fahadiovana na fahazavana miditra any anatinao any. Fa raha zavatra ratsy ny jerevan'ny masonao dia misy fahalotona na aizina tafiditra any anatinao any. Dikan'izay zany ny zavatra ataontsika dia miteraka fahalotona eo amin'ny ara-panahintsika. Tanao tsara rehefa ilay atsaronao tsara ny bokin'ny Apokalipsia misy le ijon'ny Apokalipsia nentin'ny olona anankiray dia napahitany olona mitana saloim-bary manofahofan'ilay saloim-bary dia sady mihirahira dia nanontanian'ilay mpitondra zany ijon'ny Apokalipsia iza moa ireo olona ireo dia hoy tenen'ny ijon'ny Apokalipsia ianao no malala to. Dia ozy ilay olona manao hoe ireo ozy izy ny olona avy any amin'ny fahoriana lehibe ary ny fitafiny no sasana sy ny nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Zany hoe olona avy ety ambonin'ny tany avy ety amin'ny fahoriana lehibe niakatra any an-danitra dia alohan'ny idirana any an-danitra zany dia ny fitafiny sasana sy ny fotsina amin'ny rano zanak'ondry. Zany hoe amin'ny fotoana zany misy olona anankiray manota na miala tamin'ny fahamarinana na miena ny fahamasinana dia misy fahalotona mipita amin'ny fitafim-panahiny iny. Dia maloto be mihitsy ny fitafim-panahiny. Zay fahotana ataontsika na fahotana kely azy na teny tsy mendrika kely azy raha vao miverimberina iny dia efa miteraka mitambatambatra eo amin'ny fitafim-panahintsika fotsy be dia maloto le fitafim-panahy. Teraka fahalotona eo amin'ny fitafim-panahintsika ny fahotana atao. Zay ny antony ny fanadiovana. Fetin'ny fanadiovana anadiovana amin'izay fahalotona izay sy ny sampitsika ho voalaza ny Baiboly. Eo amin'ny andininy fa 5 milaza tsara mihitsy ny manazava tsara iny dia ho fafazako rano madio nareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Zany hoe ny anton'ilay fanadiovana dia fanafahana amin'ny fahalotona sy ny sampy zany. Dikan'izay zany alohan'ny idirantsika amin'ny fanadiovana zany raha mbola misy olona manomponompo sampy na mitazotazo na resaka tapatapakazo na vovovovon-java na vovovopaty na reny rano voasiny reny na reny hoe menaka avy taria avy any Israely na hoe lakilekely avy taria amin'ny lavaka ohatry zao raha vao mbola mitanatana reny efa sampy ny anaran'ny reny. Raha vao mitazona reny ianao esorintsika daholo reny hiala amin'ny tokantranontsika alohan'ny idiran'ny fetin'ny fanadiovana satria fanadiovana raha idirana lalina zany le fanadiovana dia fanadiovana resaka tokantrano mihitsy arabaky teny diovina mihitsy ny tokantrano. Le hoe fanadiovana misy ny fanadiovana arabaky teny hoe mamafa trano diovina ny fitaovana rehetrarehetra ao, misy ny fanadiovana resaka fo diovina ny fo. Fankaty daholo ny ankohonana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mifanadio fo avokoa ny olona rehetrarehetra. Mifanaiso tsara zavatra mavesatra ao anatin'ny fo. Efa nisy taona tsika nisan'izay vavaka zay indray asavady tadidiko tsara daholo reny programa rehetrarehetra teto Antananarivo reny ilay hoe na dia mafy amiko aby tompony mamela ny henoko ihany dia tsy maintsy avelako ny heny ny androany. Dia mila manadio fo miavana avokoa ny ray aman-dreny sy ny zanaka
ny ankonana rehetra ao anatin'ny tokantrano alohan'ilay fetin'ny fanadiovana zany fanadiovana zany a de tena fanesorana ny ratsy rehetra fiverenana ny fahamasinana ary zay no natonga nanamarika tsara n'ilay soramandy teny ambony hoe ny fifampiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinana dikan'izay zany a mila fahamasinana efa hiditra fanadiovana tahaka an'izao ho an'ny lehilahy rehetrarehetra samy manamasy tena avokoa ny lehilahy rehetrarehetra ekeko fa misy ny fanentanana zany a fa hoe fanjerana akanjo hoan'ny vehivavy a fa tsy midika akory zany hoe tsy anamasy tena ny lehilahy fa tsy fantatsika zay programan'Andriamanitra eo a fa zay misy ao aminao aloha zany a atao madio tsara ny akanjo hiatrehana an'izay fetin'ny fanadiovana zay a de tena manamasy tena raha natsapa tena ianao hoe somary niemitra tamin'ny fahamarinana tamin'ny fahamasinana indrindrandrindra ny fomba fitafy lasa somary mivona kely a de averina milony amin'ny fahamasinana satria soramandy de milaza ny fifampiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinana zany hoe ianao manompan'Andriamanitra io de miankina amin'ilay fahamasinanao ny famonjenanao dikan'izay zany aza malahelo ny lehilahy rehetrarehetra hoe fa maninona zay kosa ny tsy karakaraina amina resaka bobola ohatrohatr'izany a fa ho avy ny fotoana mety tsy aposika isy tampoka an'izay fa zay misy ao ampelantananao aloha de zay entina manamasina an'ity fetin'ny fanadiovana ity ho an'ny vehivavy rehetra kosa zay efa nanre ary nahino ny fanentanana iny a zay afatr'Andriamanitra manokana de araroty na mety hoaraka na tsy hoaraka io a de aleo aloha manao aksisika be mihitsy a mandeha manjaitra an'iny akanjo iny satria sabatry nareo vehivavy a zay lehilahy rehetra raha mba maniry hoe ohatrinao kosa ny mba paozina boboanay manokana hiatrehana an'ity fetin'ny fanadiovana ity fa mbola tsy tonga moa zany lenay lehilahy fa ianareo vehivavy efa nahazo ny modèle anareo manokana zany a de aoka ianareo hisisiky samy anao ny akanjo mitovy fanamina avy amin'Andriamanitra hiatrehana an'izany fetin'ny fanadiovana zany a satria sambatra ianareo fa ny lehilahy koa fa tsy ambany zavatra tsy ambaniny zany fa lehilahy foana zany a maheleza ny fianakaviana malala isany a fa zay eo ampelantanana aloha anaovantsika manapatonga ny afatr'Andriamanitra izany zay aloha zany miteboka voalohany sady lehibe indrindra ao anatin'izao hoe fetin'ny fanadiovana izao manaraka eo amin'ny andininy fa enina amby roapolo de milaza hoe aromeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato fa omeko fo nofo ianareo hitanareo tsara zany omen'Andriamanitra fo vaovao tsika amin'ity fetin'ny fanadiovana ity zay le iantony sin'ilay hoe fifamelan-keloka tena mafy ny mamela ny heloky ny olona nanao ratsy taminao fa rehefa hiatrika fanadiovana tahaka an'izao tsika de tsy maintsy ny famela heloka miverina amin'ny fanamasinana ny fo masina tsara ny fonao miala daholo miala helo rehetra miala daholo ny fahatezerana rehetra miala daholo karazana lotoloto rehetrarehetra rehefa hiatrika fetin'ny fanadiovana tahaka an'izao satria ny baiboly de milaza Jehovahandriamanitra mihitsy no miteny an'io hoe aromeko fo vaovao ianareo ahazo fo vaovao tsika amin'ity fanadiovana ity raha marary zany ny fonao reny olona misy broqueur palpitation reny maratra reny ny fony misy alahe fadisofanantenana ratra-po de men'Andriamanitra fo vaovao ianao rehefa tonga ny fetin'ny fanadiovana tahaka an'izao a de manaraka hoe fanahy vaovao no ampitoeriko ao anatin'ny tanàna tsara zany le fanahy vaovao a azo fitafiana vaovao ndray tsika azo fanahy vaovao ndray tsika azo hery vaovao ndray tsika za raha mangataka eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe bebe ny azo ositra vaovao ndray amin'ny fetin'ny fanadiovana satria hoe fanahy vaovao no ampitoeriko ao anatinareo isy fanahy vaovao men'Andriamanitra ny olona zay tsara fiomanana amin'ity fetin'ny fanadiovana ity zany hoe sady afahana amin'ny fahalotona sy ny sambo zany tsika rehetrarehetra nomena fo vaovao ihany koa isika rehetra nomena fanahy vaovao ihany koa isika rehetra ao anatin'izany riavana malala ao amin'ny mila miomana ianao amin'ity fetin'ny fanadiovana ity satria isy fanahy vaovao men'Andriamanitra tsika isy fanahy vaovao men'Andriamanitra tsika de tadio tsara fa Isaola rehefa voaositra mpanjakan'ny Israely a de nampidinan'Andriamanitra fanahy vaovao tao anatiny nomena fanahy vaovao tsy maintsy mila n'ilay fanahy vaovao de rehefa midina ny fanahy vaovao
araka ny tenin'ny Jaona hoe mangataka ao anareo mba ho araka ny anambinana ny fanahinareo ny mambinana ny nofinareo rehefa hoe misy zava-baovao zany midina ny fanahintsika mahazo fanahy vaovao tsika de iny fanahy vaovao midina iny mitondra fitahiana vaovao, mitondra fandresena vaovao, mitondra fahombiazana vaovao, mitondra fahaiza manao vaovao ndray, mitondra filaminana vaovao ary fiadanana hafa mihitsy avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tia zava-baovao ny Andriamanitsika. De rehefa tonga ny fetin'ny fanadiovana dia anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao mihitsy. Miomana amin'izany ianao, velominay ny finoana ao anatinao sy ny fanantenanao ao anatinao, fa ny zavatra mitranga sy hita ny masonao ankehitriny tsy voatery io intsony no hitranga ao aorian'ny fetin'ny fanadiovana, fa anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ny avana malama. Raha mino an'izany ianao dia ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany. Rehefa tonga ny andron'ny fanavotana, manao zava-baovao Andriamanitra. Manaraka, ny andin'ny fafito amby roapolo, ary ny fanahiako no ataoko ao anatinareo, ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy tanana ny fitsipiko ka anaraka azy. Tanao zany, le fanahy vaovao ampiterina Andriamanitra ao anatsika fanany fahamarinana, atonga atsika andeha araka ny lalàn'Andriamanitra ny voalazan'ny Baiboly sy tanana ny fitsipika. Enzany zany a, hitanana ny fitsipika ka anaraka azy. Zany hoe vao miahy zany amafisin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fanahy vaovao omeny atsika ny fanandihanantsika amin'ny fahamarinana ka hitanana ny fitsipikany fatena anaraka azy. Na zovo manakana anao, na zovo mitady hevitra anakananao tsy andehananao mivavaka amin'ny fahamarinana tsony, manao zay mamotika anao, manao zay anakivy anao, tsy ho kivy tsony mandrakizay ny kristianina miara-mivavaka. Satria nahoana omena fanahy vaovao anamafy ny fanatanterahana lalàna, fitanemana ny fitsipika, ny fanarahana an'Andriamanitra ao anatin'izany. Ka na miezaka ary Satana mamotika sy manakana anao, tsy ho voasakana ianao satria hisy fanahy mahery vaovao avy amin'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny mpinotserana avy, ahatonga azy olona tsy mety sakanana, olona tsy azo ampiororoana, olona tsy azo ampitahorana amin'ny fitanemana amin'ny fahamarinana, fa tena mirehatra ary mandeha amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany inona zavatra mitranga. Iavana malama. Mila mahery ianao maheno amin'izao fotoan'izao. Mila velona ny fanantenanao satria tonga ilay fetin'ny fanadiovana. Hitanareo tsara matoa tompo mamangy tamin'iny sabata iny, anao zavatra izy, anao zavatra izy. Nareny famangin'ny tompo tamin'ny sabata reny angery avana, zavatra goavany reny. Zavatra goavany reny. Ino fa mbola anambarany fihetseham-ponao ihany ianao amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarina rehefa avy eo famakina SMS fa za io tena mampahirentsika rehetrarehetra fa mbola misy fanantenana ny fiainantsika sy ny fanahintsika. Ny fanahinao reradreraka io misy fanahy vaovao men'Andriamanitra anao ampahirezana anao indray zany amin'ny andron'ny fanadiovana. Manaraka an'izay maraparana antsika azy eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo dia milaza hoe ary olona any amin'ny tany izay omeko ny razanareo ianareo ka ooloka ianareo ary izao ho Andriamanitrareo. Anareo zany ny andiny fahasivy amby roapolo, ary vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary atsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy anaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra ny voaloboka sy ny vokatry ny sa mba tsy ho voalatsan'izay Kristy amin'ny mosary intsony ianareo. Anareo zany Andriamanitra mihitsy eto no miteny hoe ary vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary atsoko sy ataoko vokatra ny vary. Atson'Andriamanitra mihitsy ny fahavokarana. Sady vonjena ho afaka amin'ny fahalotona rehetra isika. No atson'Andriamanitra mihitsy ilay Jehova mpaharina lanitra sy ny tany no hiantso ny fahavokarana ho any amin'ny fanahintsika, ho any amin'ny asantsika, ho any amin'ny tahirintsika, ho any amin'ny tokantranontsika. Atsona mihitsy ny fahavokarana. Hainao ve ny dikazany atsony zany? Tahaka anao miantso ny zanakao, lasa le zaza nandeha ny lalao, tonga fotoana fisakafoana nandeha natsonao. Orkanto miantso dia mamaly kanto ahoana ary dadana, ahoana ary neny. Tahaka an'izany ny fiantson'Andriamanitra ny fahavokarana hoe ry fahavokarana tongava amin'izay ho any amin'ny fiainan'ny ny kristianina miara-mivavaka sy mpanaraka ny onjam-peo mpijery ny fahitalavitra ireto. Atson'Andriamanitra tahaka izany ny fahavokarana ho any amin'ny vary, ho any amin'ny vokatry ny sa, ho any amin'ny voaloboka, ary tsy anatitra mosary intsony aho Jehova. Tsy ataon'ny jentilisa fandatsa tsony isika.
tsisy zay tiliza afaka andatsalatsanao intsony fa vao mijery anao ny olona dia fahavokarana no hitany eny aminao. Vao mijery anao ny olona dia votsara no hitany eny aminao, zava-baovao no hitany eny aminao, olona mirehitra no hitany eny aminao, olona velona ara-panahy ary mahery no hitany. Antony azy tsy andatsalatsa intsony. Manomboka amin'ity masona nandroany ity avy raha malala ny tompo, tsy ho fandatsan'izay tilisa intsony ianao. Tsy misy zay tilisa afaka andatsanao zany intsony satria ny baiboly mihitsy no milaza, Jehova mihitsy no milaza ihany fahavokarana ho Jehova. Iantso ny fahavokarana Andriamanitra, inona intsony no lazaiko amin'izany ny havana malala. Fotoana sisa andrasana, misy fahavokarana. Eo ambany eo misy resaka hoe fananganana ny farava, ny tanàna lao tsy misy mponina, tsy misy mpandalo, dia ataon'Andriamanitra tahaka ny Saideny, dia ny olona rehetra ilaza hoe ity ve ilay tanàna lao, ity ve ilay tanàna tsy misy mpandalo, lasa tahaka ny Saideny ankehitriny. Ohatr'izay mivaky teny farany manomboka amin'ny andiny raika amby telopolo ka hatrany amin'ny andiny fahaenina amby telopolo dia manambara amin'izany. Dikan'izay zany ho atsangan'Andriamanitra ny rava rehetra ary ho antsoin'Andriamanitra ny fahavokarana. Misy olona tia hamokatra ve maheno aho amin'izao fotoana izao ndao hiaraka hiverina amin'ny fahamasinantsika, hiomana ny amin'ny fetin'ny fanadiovana. Tsy hoe manapatonga ny fanadiovana fotsiny tsy manoka, fa ndao hoe sorontsika amin'izay ny fahotana rehetrarehetra. Raha mbola misy amintsika mitahiry an'ireny fitafiana tsy masiny ireny any anatin'ny armoara any, any anatin'ny tsy haiko ny bahut sy ny komody rehetrarehetra sy ny tsy haiko inona daholo ny fitoerana akanjo amin'ny anaty gony rehetrarehetra any ambany fandriana rehetrarehetra any. Raha mbola misy fitafiana tsy masina dia soro hiala ao fa tsy fahamasina amin'izany. Raha mbola misy fahotana miafina any anatin'ny fony ao any dia soro hiala aminao fa tsy fahamasina amin'izany. Raha mbola misy fahotana anatinatina telefona, anatina ordinateur any dia soro hiala aminao fa tsy fahamasina amin'izany. Mifampiankina ny famonjenantsika sy ny fahamasinantsika. Ka raha tianao anay amin'izay vokatry ho be dia be izay amin'ity andro sy fetin'ny fanadiovana fanokanana tempolo ity dia milaza aminao esorina ny fahotana rehetra. Ndao hiaraka hiverina ny fahamasinantsika. Na ny zavatra jerevany masontsika amasiny manomboka eto, ny zavatra eritreretintsika amasiny. Ny ao anatin'ny fonao azavela isy fahalotona ho tafiditra ao anatin'ny fonao, arovo ny fonao, azavela isy fatafitirana tafiditra. Ny mpanafitoana tsy maintsy isy foana ny voalazan'i Jesosy Tompo fa lozan'izay avian'ny mpanafitoana. Tiany Tompo tenena amin'izany hoe lozan'izay avian'ny mpanafitoana, ianao zany aza tezitra. Fa ny mpanafitoana rehefa misy loza manokana ho azy, fa ianao zany aza tezitra. Dikan'izay arovo ny fonao, arovo ny fonao, azavela isy fahotana tafiditra, azavela isy fahotana ahita irika mihitsy eo amin'ny fiainantsika ao anatin'izao fetin'ny fanadiovana izao mba hiatson'Andriamanitra ny fahavokarana eo amin'ny fiainantsika ry havana malala. Ampiakaro ny fononao, ampanjaonay ny fanantenanao fa amokatra ny fanahinao manomboka amin'ity fotoana itenenan'ny mpanompon'Andriamanitra ity. Izay no fampianarana fonetiko teto makasikasika an'izay fanadiovana ny tempolo sy ny fanokanana izay eo anatin'izay moa zany efa enitsika daholo ny fiantraikan'izay hoe fetin'ny fanadiovana sy fanokanana ny tempolo izay. Anjarantsika rehetra zany miomana, miverina eo anatrehan'Andriamanitra mba ahafahantsika mandray ny fiantraikan'izay fanadiovana izay zany. Hiditra amin'ny tapan'ny faharoa amin'ny fandarantsika dia vakiako ny lahariny atarobia ahafahantsika rehetra mandefa ny hafatra amin'ity an'ity hitatsika ao amin'ny ny vola ny telema moa zany azafady ny vola le misoratra fa ny telema dia ny 034 55 542 72 034 55 542 72 manaraka telema ihany 034 29 546 91 034 29 546 91. Ny appel kosa dia ny 033 71 343 35 033 71 343 35. Farany ny 033 64 478 44 033 64 478 44. Atsika rehetra any ivelany any koa izay tia handray anjara amin'ny SMS zany dia afaka mandefa amin'ireto laharana reto izay mahazatra atsika hitatsika eo amin'ny description vidéo eo raha mahitanay mivantana ianao zany misy contact eo ambany eo ny 033 91 711 66 033 91 711 66
na ny 034 92 543 76 034 92 543 76 ho atsika manaraka ny vidéo zany dia misy contact io ambany eo afaka mandefa SMS ihany koa ianareo any amin'ny province rehetrarehetra na ivelan'ny Madagasikara eo atsika eto amin'ny faritra Antananarivo sy manodidina kosa ilay larina nitononoko manaraka teo zany angataka hira anankiray eo amin'ny technicienne isika dia aorinan'izay hira izay zany afaka mandefa ny afatra isika rehetra dia vakiana eto ny afaka mandefa atsika avy any anatin'ny tokantrano avy any daholy.